taranja basketball 33 zay notanterahana teto amintsika tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny fifanintsanana ho an'ny faritra atsinanan'i Afrika andehanana amin'ny fiadiana tompondaka Afrika zay atao any Togo. Fantatra zao fa ny sokajy lehilahy dia tafita amin'izany dingan'ny famaranana any Togo izany, tsy tafita kosa ny sokajy zazavavy zay larana fahaefatra moa nisy azy tamin'ity fifaninanana ity. Namana zakinoatra ny mitatitra antsika izay vaovao izay. Tafita any amin'ny dingana famaranan'ny fiadianan'ny tompondaka ny Afrika taranja basket 3-3 ataon'ny Togo ny volana novambra ho avy zao ny ekipa pirenena malagasy lehilahy raha kosa ny vehivavy. Io ny vokatra azo malagasy nandritra ny fifanintsanana ho an'ny faritra atsinanan'i Afrika amin'ity fifaninanana kaontinantaly basket lalaovin'olona telo ity. Ho an'ny sokajy vehivavy aloha dia larana fahaefatra farany tamin'ireo firenena efatra mifaninana amin'ny malagasy. Nandritra manasadalana dia aresin'i Egypta ny vehivavy malagasy. Narak'izay dia mbola lavy ny Uganda tamin'ny 712 indray teo amin'ny fiadianan'ny larana fahatelo. Marihana fa ny ekipa telo voalohany teo amin'ny sokajy vehivavy no nahazo ny tapakila ho an'ny Togo. Tsara nefa manamarika fa larana faharoa nisy ny vehivavy malagasy taorian'ny fifanintsanana isam-bondrona nataony andron'ny sabotsy. Teo amin'ny lalao voalohany dia aresin'ny RD Congo tamin'ny 5-10 Rizosy sy Rifanja Murel ary Sarobidy. Nainanarana kosa izy ireo tamin'ireo lalao roa ambiny ka nanoliany any Egypta tamin'ny 9 sy nandavony any Uganda tamin'ny 9. Ekipan'ny Egypta, RD Congo, Uganda zany no tafita ho an'ny sokajy vehivavy. Egypta zay nandresany RD Congo tamin'ny 14 teo amin'ny lalao famaranana. Larana voalohany tamin'ireo firenena fito nandray anjara kosa no nisy ny lehilahy malagasy. Ny lehilahy malagasy zay ratsy fanomboana satria resin'ny RD Congo 29 teo amin'ny lalao voalohany. Marihana nefa efa nitarika tamin'ny safiton'ohatra ry Elis Fabrice, Ricky ary Arnold vao nanomboka ny lalao. Anarak'izay dia nanamotsana ny Tanzania tamin'ny 20 izy ireo. Ary teo amin'ny lalao farany nataon'ny andro sabotsy dia nandresan'ny Seychelles tamin'ny samazava 27 ny ekipa pirenena malagasy lehilahy. Ny andro ny alady indray dia mbola nanao fahombiazana izy ireo satria nandavo any Uganda. Ary farany dia nandresan'ny Egypta tamin'ny 20 ny lehilahy malagasy. Ny tifitra nataon'ny Eli tany amin'ny fotoana farany no nibatan'ny malagasy ny fandresena tamin'ny lalao nampitaitaina hatramin'ny farany io. Tsara manamarika fa ny lalao tao anaty vondrona tokana ny mpandray anjara tamin'ity fifanintsanana ho an'ny faritra atsinanan'i Afrika ity ho an'ny sokajy lehilahy ka nisy azo ny tsirairay tamin'ny fifanintsanana no nametrahana ny laharana. Ankoatra dia mbola norombahany Eli Randremapionina indray ny larana voalohany teo amin'ny shoot contest. Isoraya Mohamed kosa ny larana voalohany teo amin'ny vehivavy.